mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika revako malalatra trety talata fa 9 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny taratasy ho an'ny romanina toko voalohany 19 ka hatramin'ny 17 romanina toko voalohany 19 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Voalohany misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra satria efa reherana izao tontolo izao ny laza ny fonareo. Fa Andriamanitra izay tompoin'ny fanahiko amin'ny filazantsarana zany no fahavolombeloko fa tsy mitsahatra mahatsiaro anareo aho ka mandrakariva raha mivavaka aho dia mangataka fandrao mba hisy hafahako amin'izao ho tongany aminareo raha sitrapon'Andriamanitra. Fa maniry ahita anareo aho, hanomezako fahasoavam-panahy ho anareo mba hampahirezana ianareo. Izany dia mba hiarahako hamporosiana aminareo amin'ny finoantsika dia ny anareo sy ny ahy. Ary tsy tiako tsy ho fantatrareo raha lafa matetika aho ny efa nikasaka aty aminareo saingy azo tsampina mandraka ankehitriny aho. Hananako izay vokatra aty aminareo toy ny any amin'ny jentilesa sasany, anana ny Grika sy ny firenena hafa rehetra, ny endry sy ny tsy endry trosa. Koa raha izaho dia mazoto hitory ny filazantsara aminareo izay anoromako aho. Fa tsy minatra ny filazantsara, fa iran'Andriamanitra ho famonjena azy rehetra mino zany amin'ny Jiosy aloha dia vao amin'ny jentilesa koa. Fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny finoana so amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Ray Masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Isan'ny taratasy manan-danja ao anatin'ny soratra masina riavako ny taratasy ho an'ny Romana. Marina fa mitovy avokoa ny soratra masina amintsika protestanta raha ohatra ka hoe mitovy ny lanjany hoe tsy misy hoe maivana sy mavesatra. Fa raha mitenitsika hoe manan-danja izy dia amin'ny lafiny votoatiny, amin'ny lafiny fotom-pampianarana. Ny epistolan'ny Romanina no azo lazaina hoe mirakitra ny fotom-pinoana sy ny fotom-pampianarana kristianina. Tsy mahagaga raha ohatra ka ny epistolan'ny Romanina no fakafakain'ny Lutera teo ampamakina ety andininy fa andiny fa 7 ity tapany faharoa amin'ity toko voalohany ity hoe ny marina amin'ny finoana no velona zay lalana atao amin'ny abakoka ampaminany. Io no fototra ny poirana antsoina hoe fantsipivavahana. Ary dia niainga tao anatin'ny Romanina ny fantsipivavahana, eviten'ny Romanina tao amin'ny Romanina no nipoiran'ny fantsipivavahana. Ary rehefa nandika ny Baiboly io amin'ny teny frantsay ohatra, ny frantsay tamin'ny ataontsika hoe TOB, ny traduction communique de la Bible, dia ny epistolan'ny Romanina no radika voalohany. Mandrakariva dia ity epistolan'ny Romanina ity no saika hanombohana ny fandiniana soratra masina sy ny zavatra maro samihafa teo amin'ny tantaran'ny fiangonana. Dia izany no ao anatin'izany epistily ataontsika hoe manatoerana, izany no ampahirezana antsika amin'ity andro ity riavana. Ny andininy fa 4:20 tenin'ny Paoly, anana ny Grika sy ny firenena hafa rehetra, ny endry sy ny tsy endry trosa. Anana ny Grika sy ny firenena hafa rehetra, ny endry sy ny tsy endry trosa. Mitrosa amin'ny Grika, amin'ny firenena samihafa, amin'ny endry na manatsaina sy ny tsy manatsaina io zay tena madika azy kokoa, amin'ireo manatsaina sy tsy manatsaina ao hoy Paoly. Ity Romanina toko voalohany andininy fa 4:20 ity dia nanahitranga namerina namaky ny toritenin'ilay mpampianatra, pastera, missionnaire protestant frantsay anankiray antsoina hoe Gustave Mondin. Nanao ity toriteny ity izy ary nanazava ndray maka tamin'ny famoahana mpitandrina tany Ambatomanga dia tamin'ny fotoan'androny dia
nanazava ity andininy ity izy manao hoe mpitrosa amin'ny olona rehetra ny kristianina. Tsy Paoly ihany izy no mpitrosa amin'ny olona rehetra fa ny kristianina koa. Ary izao izy antsoro vavolombelona izy dia protestanta frantsay saingy manana trosa amin'ny malagasy aho, manana trosa amin'ny malagasy aho izy. Raha toa ka mamaky lay Cyprien lay tantara lay toriteny ianao anaty archive any a, dia mety ho tohina tokoa ny fo mieritreritra hoe ahoana moa protestanta frantsay a iteny manao hoe za dia ananan'ny malagasy, malagasy tambanivohitra, malagasy takatenen'ny Paoly eto manao hoe iva fahalalana, manahoana no mitrosa am'ireny i montagne. Ary tahak'izany koa Paoly eto miteny manao hoe nahoana no mitrosa amin'ny grika, mitrosa amin'ny endry sy ny tsy endry, nahoana Paoly no manana trosa amin'izy ireny. Raha toa ka iverena kely lay tantaran'ity missionnaire protestant frantsay ity, Gustave Mondin dia protestanta frantsay isan'ny protestanta tanora 5 taona izy tonga teto Madagasikara, ary isan'ireo tanora namirana tamin'ny fahalalana tamin'ny fotoan'androny, satria nivoaka tamin'ny école normale supérieure tany Frantsa. Any Frantsa dia isan'ny sekoly ambony ny antsoina hoe école normale supérieure. Ity tovolahy ity dia niandra tao amin'ny lycée Condorcet tamin'ny fotoan'andro, ary lauréat mandrakariva izy tamin'ny faninanana natao tamina concours isan-karazany. Dia ny matematika, ny fizika, ny anglais no isan'ny nisy ny tantara, no isan'ny nanavanana ity mpampianatra ity. Fa rehefa tonga teto ny fanjanahantany tamin'ny taona 1970 de nanao antsoavo ny protestanta frantsay Henri Loga moa zany marimarina kokoa missionnaire mpamaky lay teto, hoe mila vonjena ny protestantisme any Madagasikara, mila vonjena ny protestantisme Madagasikara satria mandalo zavatsarotra ny protestantisme any Madagasikara. Vokatry ny herisetran'ny jesuita, vokatry ny herisetran'ny jesuita nanararoatra ny fanjanahantany ka ny teny le hoe qui dit protestant dit anglais, ary qui dit catholique dit français. No zany dia tokony hiova katolika daholo ny protestant mba hatonga azy ho ankasitrahan'ny Frantsa, satria niditra tamin'ny fanjanahantany ny firenena tamin'izany fotoana zany. Dia Gustave Mondin zay missionnaire ny Zambèze tamin'ny noeritreretina ho missionnaire ny Zambèze no nanolo tena katy Madagasikara. Ary ny olona tamin'izany fotoana zany de nieritreritra manao hoe Gustave Mondin zay natao hoe lahy matoan'ny Frantsa, satria major de promotion amin'ny école normale supérieure izy andeha mpianatra ny malagasy, ampianatra aty Madagasikara aty amin'ny taona 7 tsy azo eritreretina mihitsy zany tamin'izany fotoana zany, fa tonga teto zany tovolahy zany, ary nampianatra teto, laniny teto ny fiainany manontolo. Aty amin'ny taona 1950 izy maty moa tany am-po izy ny maty, fa ny fiainany de teto, ny vadiny maty tety tamin'ny taona 1950 dia ny fiainany manontolo laniny teto. Mpampianatra izy izay manamarika ny tantara-pirenena mihitsy. Raha nomelohanao faty Ravelijono tamin'ny 520 fitsarana tamin'ny Vivezo, satria voerika ho faty Ravelijono, satria nitondroina ho mpikony tamin'ny Frantsa. Dia tamin'ny 520 de Gustave Mondin, mbola misy hoe Stéphane moa, fa matetika tsy voateny zay, Gustave Mondin Stéphane anarany, izay missionnaire teto niady fo niaro any pasteur Ravelijono, hoe olo marina pasteur Ravelijono, tsy olona tsy mpikomy amin'ny Frantsa fa olona mpampianatra, mpanabe ity pasteur Ravelijono ity. Dia ny fijoana vavolombelon'ny Gustave Mondin no isan'izay nanandanja mihitsy tamin'ny fitsarana any Ravelijono tamin'ny raharahan'ny Vivezo. Mpamorokiry izy ity zay rehefa sendra mihirany reny anaty fandaranao ka sendra mihirany reny totsika hoe ny hira
fa efatra amby telopolo sy dimanjato misy didy tena tsara, ny telo amby roapolo sy eninjato mba omeo ahy fo madio kokoa, telo amby efapolo sy eninjato mandro soa mba ho tena mpandresy, dimy amby telopolo sy eninjato aina ny fetra rehetraretreny dia ira noforon'ny sy ny sisa ira noforon'ny Gustave Mondin. Fa lay teniny manao hoe zange mpitrosan'ny malagasy lasa nieritreritra hoe fa inona moa mipitrosa amin'ny malagasy ahoana izy, tsy tokony malagasy ve no mitrosa aminy satria satria nampianariny nitezainy, tsy tokony hitrika ve no mitrosa aminy, tsy ho izy fa za no mitrosa aminareo satria mpampianatra izy ny tonga teto izy ny taona fito amby sivy fosy fanjato sy arivo fa teto Madagasikara no niantsona azy ho tonga mpitandrina. Teto Madagasikara izy no nandre ny antso ny mampitandrina ary de niverina nianatra teolojia tany Paris izy ary nivoaka ho mpitandrina aty amin'ny taona efatra na dimy sy sivinjato sy arivo ary dia somary takona lay mampampianatra matematika azy, mampampianatra fizika azy fa saika ny asa ny fitandremana ny mampitandrina azy ny tena nataony nanomboka ny dimy sy sivinjato sy arivo ary zay mahatonga azy miteny manao hoe mpitrosa satria ny fifaneraserany tamin'ny malagasy no nahatsapany lay antso ny mahampitandrina. Ata izay koa mampatsiaro antsika ty teny tantarany Paoly ity. Paoly de miteny eto manao hoe anana ny grika rehetra, anana ny feno rehetra endry sy mitsendry trosa. Dia itsika rehavako malala ny kristianina araka ny toroteny Mondin de hoe mpitrosa isika. Mpitrosa amanodidina antsika amin'ny hafa isika, ananan'ny olona rehetra trosa isika. Rehefa mijery amin'ny lafin'ny pratika anao amin'ny fiainanao isan'andro de ataovy hoe asa zay fianarana ny diavinao, asa zay lalana ny diavinao fa ianao mahatsiaro hoe mitrosa amin'ny firenena. Tamin'ny fotoan'andro de tany ho any atsaronao hoe tany ho any dia tamin'ny anao mbola tany amin'ny ataovy hoe classe de septième, classe de troisième, terminale sy ny sisa dia mahatsiaro any any dia nisy mpampianatra nampianatra anao niary tory na mpianatra, nisy mpampianatra izay misy mpampianatra sekoly alahady ianao niary tory nanome lesona sekoly alahady tsy nikarama izy reny fa nampianatra sekoly alahady maimaipoana ho anao. Misy mpampianatra tany any sekoly tany namaky ny devoir anao tany amin'ny EPP ratsy soratra ianao fa namaky ny devoir anao izy, nitsara ny copie anao izy ary mahatonga anao ohatran'izao tany ho any amin'ny université tany nisy mpampianatra zay niafy niary tory marina vaitentsika hoe asany fa zao tsy nanaoko totoa izy matoto izao ianao matoto tafasondrotra matoto tafita dia mpitrosa amin'ny firenena hoe tany ho any dia misy mpampianatra nampianatra sorakaliana, nisy mpampianatra niary tory, nitsara ny kopiako, nanao lesona na tany am-piangonana tamin'ny sekoly alahady io na tany amin'ny fikambana maro samihafa io. Ary dia izay mahatonga amin'ny Paoly eto mahatsiaro hoe mpitrosa izy. Mpitrosa izy satria karazan'olona maro samihafa no nanome fahalalana azy. Mpitrosa amin'ny olona rehetra izy satria karazan'olona maro samihafa no nanondrotra sy nanome fahalalana azy. Misy mpampianatra vitsivitsy tonoon'ny Paoly asarany Gamaliela ohatra de tonoon'ny Paoly fa nanome fahalalana tamin'izany izy. Teo ambany sokan'izany Gamaliely zany izy izay ray aman-dreny be fariseo fatatr'olona nanondrotra azy. Rehavako malala itsika kristianina ny olombanona de mahalala mahatsiaro hoe mamaly babena. Ary Paoly eto dia mamaly babena ary ny valim-babena de izao tsy izay ataonao am'le olona nanomeanao loatra akory, tsy izay ny voalohany reny efa eo mety tsy hitanao angely le mpampianatra sekoly alahady ianao tamin'ny fotoan'andro mety tsy hitanao tsony izy ary mety efa tsy ty tsony izy
mety tsy hitanao ange le mpampianatra marika anao tany amin'ny troisième tsy hitanao tsony izy, mety tsy fantatrao akory hoe iza le olona ny tsara n'lay devoir anao tany amin'ny baccalauréat ka nazahoanao mention tsy tsaronao akory hoe iza avy reo mpampianatra nikirina mpianatra anao tany amin'ny université na tany amin'ny EPP, tsy tsaronao akory iza reo ray aman-dreninao zay teo anivon'ny fiarahamonina, ny baba na mpianatra na nitsy, tsy tsaroana akory. Zay tsaroana aloha mazava ho azy dia tokony ho tsaroana tokoa, fa misy ny tsy tsaroana. Fa ahoana ny amalina babena azy reny? Ahoana no ahafantarana hoe enao dia mahay mamaly babena? Satria nisy olona nanondrotra anao de zao mizara manao izay azonao atao am'izay olona na am'izay zandrinao aty aoriana, am'izay zandrinao aty aoriana. Zay mahatonga ny Paoly miteny hoe ananany grika, ananany olona rehetra trosa mihitsy aho, satria ny olona rehetra de manana anjara nandray anjara tamin'ny fanabeazana sy ny fanondrotana. Afaka malala aza tonoana fa raha mpianatra ianao ka mandray vatsim-pianarana de aza tonoana fa vola avy amin'ny etrana alohan'ny etrana alohan'ny firenena ange izy reny. Raha mandray vatsim-pianarana anao de aza tonoana fa volam-panjakana, volana aloha avy amin'ny etra, volana aloha avy amin'ny TVA, volana aloha avy amin'ny revenu isan-karazany, avy amin'ny impôt isan-karazany zay nalalohan'ny olona natonga an'ireny bourse zay niaina nafahana nianatra nafahana nipita ranomasina sy ny tahaka zany. Mety tsy hitanao mety ny hitanao de lay agent comptable zay namenao an'lay vatsim-pianarana, fa tsy hitanao lay tatsatany ambanivohitra zay nandray anjara tamin'ny fandoava-ketra ka nahafahanao nianatra tany amin'ny table université, mipetraka teny ambony table EPP, nianatra sy ny sisa rehetra. Marina fa tsy ho azo sainina daholo zany rehetra zany. Na mieritreritra amby isika manao hoe raha izany no sainina de tsy ho afatrosa mandrakizay mihitsy. Eny tokoa. Zay mahatonga ny Paoly eto miteny hoe de tsy ho afatrosa mihitsy aho. Ary io ny tenina Paoly amin'ny Romanina tonga valo manao hoe raha nitrosa de tsy ho afaka mihitsy ny trosa amin'ny fitiavana. Tsy ho afaka mihitsy, tsy ho voaloha mihitsy io. Afaka malala ny zavatra zay ampianarin'ny Paoly antsika eto de ny hoe mahay mankasitraka. Mahay mankasitraka ka mamalim-babena ny tanindrazana, mamalim-babena ny mpiarabilina, mamalim-babena amin'ny alalan'ireo zay ahafahanao manao zany ho an'ny mpiray tanindrazana aminao, ho amin'ny mpiarabelona aminao. Raha ohatra ka samy mahatsiaro an'izany ny olona tsirairay avy afaka malala, samy mahatsiaro amin'ny tenin'ny Paoly manao hoe zangy anana ny olona rehetra trosy. Zany hoe za zany de mila mamalim-babena. Ary ahoana ny fomba mamalina-babena? Amin'ny alalan'ny fanaovako tsara ny asako, ataoko tsara ny asako, ataoko tsara zay rehetra mba mety ho tandrify ahy, ataoko tsara zay rehetra mety asa ny antsoina ataoko zay. Amin'ny alalan'ny fanaovako ny asako tsara, amin'ny fanaovako ny asako amin'ny fahamarinana, amin'ny fanaovako ny asa arako ny tokony ho izy, zay no endrika amaliko babena sy fakasitrahako ireo olona zay nampianatra zananabe ahy. Raha tianao fantatra ahoana ny fomba ankasitrahanao reo ray aman-drenin'ny taisa, reo mpampianatra ny fandimby, ny fomba akasitrahanao azy reo de zao ny fanaovanao lay asanao tsara araka ny tokony ho izy, mba ananan'izy ireo fierté hoe reny ka olona nivoaka tato am'izao sekolina izao, reny de olona nitezaina, zany hoe velona ao anatinao ireo mpampianatra, ireo mpanabe, ireo mpanasoanao rehetra. Afaka malala ny olona izay tahaka ny Paoly eto miteny manao hoe ananany grika sy ny firenena hafa rehetra ny endry sy ny tsendry tsosa de mahatsiaro hoe nandray tamin'ny olona rehetra de mizara amin'ny olona rehetra. Ahoana ny fomba izarana amin'ny olona rehetra? Ny fanaovanao ny asanao tsara, fandehananao amin'ny fahamarinana, fandehananao amin'ny fitiavana, ny fanaovanao zay fahafahanao arak'izay azonao atao manao ny asasoa ny manodidina anao. Fa ny faharoa de zao rehefa ko malala, Paoly koa ananany olona rehetra trosa, tsy hoe satria ny olona rehetra mihitsy mitsapa no nanondrotra azy, fa izao koa ananany olona rehetra trosa ho Paoly satria nandray tamin'Andriamanitra, satria nandray tamin'Andriamanitra.
any amin'ny kolitiana voalohany toko diambiny folo any a misy fitenin'ny paoly zay haitsika tsenjery hoe ny fahasoavan'andriamanitra no natoy zao ary dia rehefa mahatsiaro mandray amin'andriamanitra ianao ny zavatra raisinao amin'andriamanitra de zao zavatra natao an'ny tenanao fa tsy natao an'ny tenanao ihany fa natao an'ny hafa rehefa ny olona rehefa mandray zavatra avy amin'andriamanitra de mahatsiaro hoe toy ny fantsona izy tahaka ny ataovy hoe tahaka ny éponge rehefa mandray rano ny éponge dia voton-drano izy fa rehefa kelikely dia miala indray le rano amin'ny éponge iny de mandena ny hafa zany hoe rehefa mandray avy amin'andriamanitra isika de mandray feno fa zao tsy tazomitsika ho arery iny fa manjary mipita amin'ny hafa ary manana ianao de manjary mitombo mizara ho an'ny hafa ny olona tenentsika tahaka ny Gustave Mondin tao de nahatsiaro an'izany mihitsy manao hoe za nandray tamin'ny malagasy na de mahantrary ny malagasy tamin'ny fotoan'andro de zao nataon'andriamanitra fiasana izy ozy ka nahafantarako an'andriamanitra nahafantarako bebe kokoa ny fahatsara'andriamanitra nahafantarako bebe kokoa ny fitiavan'andriamanitra noho zany de mitrosa amin'ny malagasy de laniny teto ny androm-piainany manontolo laniny zany tanora nivoaka tamin'ny école normale supérieure tamin'ny fotoan'andro vitsy zany tamin'ny fotoan'andro ary firy ankehitriny ny malagasy firy ny malagasy mahatsiaro hoe nitrosa tamin'ny tanindrazana nitrosa tamin'ny mpiarabelona ka mila mamerina izany tsy mamerina izany amin'ny fomba hoe hita maso ohatra ny hoe andeha alohako ny volana tsy ho vity zany tsy azo kajiny zany fa ny amin'ny hoe ndeha mba hanao zavatra ndeha mba amaly fity amin'ny alalan'ny fanaovako ny tsara ho an'ny hafa io tsy voatery hoe any ampitan-dranomasina ianao no mety teraka tany lehibe tany de any mamaly fity fa naiza toerana misy ianao de zao tahaka amin'ny Paoly eto zao dia Paoly angy amin'ny fotoana tenen'io any noran-dataso any Romanina tsy any Rome saingy niteny tamin'ny Romanina hoe anananareo trosa rehavako malala ny fahatsapatsika fa nandray tamin'andriamanitra isika de mahatonga atsika mamalim-babena ny fiarahamonina mifanohitra am'izany matsy ny zavatra hitatsika injery avako betsaka ny olona nasondrotry ny firenena nasondrotry ny fiarahamonina nasondrotra andriamanitra fa izao rehefa tafita izy dia adinony lay aty lavaka ny adina azy adinony lay loharano porany adino lay ny androany dradrara dia mitsipadolaka ny tana mihitsy dradrara dia manary mihitsy lay sotoavina manary mihitsy ilay ny aviana dradrara dia manao tohotra fiakarana mihitsy ny madinika dradray dia tsy miraharaha mihitsy dradray dia tsy mandeha amin'ny fahamarinana dradray dia tsy manao lay asa tsara tsy manao araka ny tokony ho izy tsy mahatsiaro hoe za ange mpitrosy za ange nasondrotry ny tanindrazako za ange nasondrotry ny olona za ange nasondrotry ny fireneny za ange nasondrotry andriamanitra de zao mila mamaly fitia mila manao ny asako tsara mila manao amin'ny fahamarinana mila mandeha amin'ny fitiavana tsy manararoatra fahefana tsy manararoatra zay rehetra afahako manary mameny paosy sanatry tsy zany ny olona mahatsiaro hoe mpitrosa fa te hizara te anome te amerina mandrakariva zay ny antsoiny hoe valim-babena firy avako malala ny olombelona firy ny malagasy firy ny olombelona hitanao mahatsiaro hoe mba te hamalim-babena mahita an'izany ve tsika raha ohatra ka mahita an'izany ao de misoran'andriamanitra fa ny ankabeazany atsika de zao tsy mahatsiaro hoe tokony hamalim-babena akory fa nandrara de vao mainka mandetika ny hafa vao mainka de mandeha amin'ny tsy fahamarinana manao raha-padango izay rehetra mety manodidina azy anandraindray lavako malala raha mitodika amin'ny azy fijalian'i Jesosy Kristy tompo isika zay tao mampoly mpanjinitsika tenena manao hoe tsy menatra ny filazantsara ny olona tsy menatra ny filazantsara de olona mibanjina ny azy fijalian'i Kristy de olona mahatsiaro hoe mpitrosa ary inona ny trosa no voalohany indrindra de ny fitoriana ny filazantsara ny fahafantarana ho an' Jesosy enao mahafantatra an' Jesosy enao kristianina io de zao mpitrosa ianao
nisy olona tany nampianatra sekoly alahady, nisy olona tany, misy olona tany nampianatra anao, ndray aman-dreninao, reny rehetreny de zao nahatonga anao olom-banona, mahatonga anao manana fifaliana, mahatonga anao ho sambatra amin'ny vanim-potoana ankehitriny, mahatonga anao na dia mety anaty fizaham-toetra ary de mahajoro tsara satria nisy ireo ray aman-dreny, nisy ireo akaniny taiza, nisy ireo izay nanabe anao tamin'ny filazantsara. De hoy Jesosy manao hoe tam'ilay to am'le tantaran'ilay Samaritana fanahy, mandehany anao ka mba manaova toy izany ko. Aza metra-panontaniana aza mikaroka zay mety hoe iza moa zany na zao amaly fitiany mety tsy fantatrao le olona, raha fantatrao izy ataovy, fa raha tsy fantatrao tsy voatery valiana radio koa zany, ny zava-dehibe tsy ny famalinany zany, fa ny zava-dehibe dia am'ireo olona zay tena tsy afaka manao an'izany azy, am'ireo olona izay tena mila an'izany arany tokony anaovanao ny valim-babeny. Hoy Jesosy manao hoe raha zay olona afaka mamaly, afaka mamaly fitianao ihany no anaovanao dia mitovy amin'ny olona rehetra ihany ianao, satria zay ataonao aminy de averiny avy eo. Fa am'le olona tsy mba manana atolotra reny, am'ireny le olona tena mandalo fahasahiranany reny, am'ireny mpanompon'Andriamanitra zay mila fanampiana any ambanivohitra reny de zao am'ireny ianao no mamaly fity an'Andriamanitra, mamaly fity ny olona zay nanondrotra anao tsy fantatrao akory. Ananan'ny Grika sy ny firenena hafa rehetra nendry sy nitsendry trosa ho Paoly, tsy Paoly ihany fa isika rehetra ry havako malala. De zay ataonao de ataovy amin'ny fitiavana, zay ataonao de ataovy amin'ny fifaliana, zay ataonao de ataovy voninahitr'Andriamanitra, zay ataonao dia ataovy amin'ny joto, fa izay ny fomba anefanao, ny trosanao eo anatrehan'Andriamanitra, mandehana amin'ny fanahin'ny filazantsara. Ivavaka sika. Tompo zao anao zahay fa mampieritreritra anay ny teninao, mampieritreritra anay, mampatsiaro anay fa izahay de mpitrosa amin'ny tanindrazanay, mitrosa amin'ny mpiarabelona aminay satria ny firenenay, ny manodidina anay de nanondrotra anay maha-olombanona anay, mitrosa amin'ny fiangonanao koa aza. Maro mpanomponao zay nampianatra anay soratra masina tany amin'ny fahazazana, tany amin'ny fahatanorana, tsy tsaronay akory kanefa nisy ny velomanay isan'andro tamin'ny fotoan'androny, indrindra mitrosa aminao Andriamanitra zay, satria nataonao nahafantatra anao Jesosy. Mitrosa aminao Andriamanitra satria nomenao zay rehetra nilainay ka maha-olombanona anay tahaka zao. Tompo, tao aminao zay ahatsiaro hisaotra anao ny amin'ireny rehetrareny, ary hamalim-babena ka andeha amin'ny fahamarinana, hamalim-babena ka andeha amin'ny fitiavana, hamalim-babena ka andeha amin'ny joto amin'izay asa ataona isan'andro. Tompo de mivavaka izahay. Amin'ity andro ity no manomboka ny fihaonam-ben'ny FFKM, itrotroana-mbavaka ny firenena, itrotroana-mbavaka ny firaisana sy ny fifankatiavan'ny fiangonana, itrotroana-mbavaka sy andaniana ireo raharaha maro samihafa eo anivon'ny fiombonana fiangonana kristianina eto Madagasikara. De mivavaka ho an'izany fiombonana zany zahay Tompo. Okenao Andriamanitra no anapaka eo amin'izay rehetra fanapahan-kevitra sy lahadinika ataon'ny FFKM manomboka amin'ity andro ity. Mivavaka izay Tompo ho an'ireo atleta malagasy zay miatrika ny lalaon'ny nosy, misaotra anao Andriamanitra zay, noho ny amin'ireo zay namiratra, misaotra koa ny amin'ny fahatongavan'ireo tanora maro samihafa mandalo eto Madagasikara mba ahafahany tanoranay mamantatra ny tenany, hiezahany, hananany maridalana, ahafahany mandrefy ny ezaka tokony mbola atao. Nisy ireo asom-pahoriana vokatr'izany tao anatin'izany lalaon'ny nosy zany zay fantatrao de angatahanay fampahirezana manokana aminao izy ireny Tompo. Dia mivavaka izay Jesosy, mametraka ny fiainana mandrakariva eo am-pelantananao, ataovy ny toetra mba amin'ny fahasoavanao ny fiainanay ary aza mahafoina mahasaraka nisam-batan'olona sy nisy tokantrano ianao. Omeo anay ny fifaliana sy ny fahamasina am-piainana hatrany. Ao aminao Jesosy no ametrahanay ny fanoratenanay, ny tanindrazanay, ny fiangonana zay ibiazanay, misaotra Jesosy. Amen.